Ravana amin'ny fifaliana no rahantsika misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny famindrapony izay tantanany atsika atrarantsika indray izao alady fa 12 manaraka ny trinité izao alady fa 17 ny volana Aogositra izay amaranantsika ny fibanjinana ny Lohahevitra manao hoe Mijoroa amin'ny finoana. Ny sampana tanora kristiana no mitarika atsika amin'ny fanompo-pivavahana. Andeo raintsika ny hira fanampiny voalohany. Amen.
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Dia isika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo. Salamo 150. Salamo 150 ny andiny rehetra. Salamo 150 ny andiny rehetra, ho vakintsika mifandimby izany. Hideran'i Jehova isika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Aleloia, hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Madery sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarova mandrakizay ny fanekeny. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderahana azy. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Mideranao izahay, misaotra anao izahay, fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao ka velonay izahay. Andriamanitra be famindrapo tokoa ianao ka nomenao anjara fanompony izahay mivory eto anio. Andriamanitra toa be voninahitra ianao, nefa nifidy anay mpanota tsy mendrika ho isan'ny vahoakanao. Misaotra anao Tompo, mankasitraka anao indrindra. Mivory eto izahay ankehitriny ho fiderana ny anaranao sy ho fankalazana ny fahatsaranao sy ho voninahitra ao.
Koa manatreha anay feno ianao fanahy masonao hanotanterahanay izany, na dia tsy mendrika tokoa ary izahay. Efa nampianarinao ny ino sy anantenanao izahay, ka manatreha anay ho amasiny izao fotoana izao ny asa fanompoana izay ho ataonay mba ho enika ny fahatsaranao ka ho voninahitra irery ihany izay zavatra rehetra ho ataonay eto. Izany no vavaka asandratray ry Tompo, asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampianatra anay iombona amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etsy an-tany tahaka ny any an-danitra. Mba nenonana sahaza ho anay, mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, hanafahanay amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana. Ataontsika ny hira 790 andininy voalohany ihany.
Eraky ivavakantsika tompoko. Dia tsy mankalaza ny anaranao izahay raha io noho ny habe ny fitiavanao. Misaotra anao mandrakariva satria mbola nomenao fahasalamana feno ka mbola afaka hatrany mamonjy izao fotoana izao, indrindra fa izao fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mangataka ny fanainao masina izahay hanazava ny sainay ka ny fenao Andriamanitra iray ihany sisa no orenay, ka mitenena Tompo fa mihaino anao ny mpanomponao. Amen. Petrakantsika to. Sokafintsika ny baibolitsika ao amin'ny Jaona toko fa-4 dia ny andininy fa-13 sy ny 14. Jaona 14, 13, 14. Izay ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. Soa dia ankizy mpianatra sekoly alahady ary mpianatra tena mazoto foana, tsy mba manapaka izany isaky ny alahady. Indray andro dia narary mafy izy ary sendra ny andro alahady io andro nakarary azy io. Ary dia tsy maintsy nijanona tsy nianatra sekoly alahady ary tsy nandeha nivavaka mihitsy aza izy, fa tsy maintsy namonjy toeram-pitsaboana ary tamin'izany dia nilaza ny dokotera fa mila maka-aina tsara elaela so satria dia tazo maheriny no nahazo anazy. Na dia teo aza ny aretina dia tena nalahelo mafy izy soa fa hoe tsy haheno ny teny soratra masina izy hono, ka mivavaka mafy tamin'Andriamanitra mba ho sitrana hainginy izy, ary indrindra ny ahafahany indray mamonjy fiangonana ka haheno ireo tantara maro samihafa ao anaty baiboly, izay tena ankafiziny tokoa, izay ampianarana azy ireo isaky ny alahady. Ny ampitso ihany anefa dia efa nihatsara ny fahasalamany soa, ary ireo ray aman-dreny aza dia gaga avokoa satria tena narary mafy ilay sombiny ain'izy ireo. Nandeha ny fotoana ka sitrana soma tsara ary soa ka nisaotra an'Andriamanitra izy mianaka kely, satria dia mivaly ny vavaka ireo ary endreny hafaliany soa ny mieritreritra sahady fa afaka monjy ny fianarana sekoly alahady indray izy ny alahady manaraka. Ny tomporakizy dia mihaino vavaka. Ny sofiny tsy lalondalovana fa mahare, eny fa na dia zavatra izay everitsika fa bitika indrindra aza no iantsona azy, dia ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Mila matoky sy mino ary mangataka ianao araky ny hita ao amin'ny Jaona izay nivakiantsika teo hoe ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazany Ray ao amin'ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Eraky ivavakantsika. Misaotra anao izay raha io fa mpamaly vavaka tokoa ianao. Ampio mandrakariva izahay ny atoky ianao satria ninona angatahinay amin'ny anaranao dia ataonao izany. Amen.
tonga amin'ny fotoana mankina ny teny soratra masina isika. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko 7:20 ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Mpanjaka faharoa toko 7:20 ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny niandohan'ny anjakany Ezekia sy ny naharavan'ny fanjakany Israely. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany Hosea zanak'Ela mpanjakany Israely no vao nanjakany Ezekia zanaka Ahaza mpanjakany Joda. 520 taona izy fony vao nanjaka, ary nanjaka 720 taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran'ny reniny dia Abi zanaka vaviny Zakaria, ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangam-bato tsampy sy ny kapany aserany, ary nanoro-toro ny menarana varahina izay nataon'i Mosesy. Fa zanak'Israely efa nandoro didin-kazo-manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany aza. Ary ny anarany nataony hoe Neostana. Jehovah Andriamanitr'i Israely no nitokiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakany Joda, na ny teo aoriny na ny teo alohany. Fa nifikitra tamin'i Jehovah izy, ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy, fa nitandrina ny didy izay nandidian'i Jehovah Mosesy. Ary Jehovah nomba azy, ka dia nambinina tamin'izay nalehany rehetra izy. Ary niodina tamin'ny mpanjakany Asiria izy, ka tsy nanompo azy. Izy no namelo ny Filistina hatrany Gaza sy ny faritaniny, ka noravany avokoa hatramin'ny tilikambon'ny mpiambina ka hatramin'ny tanàna Mimanda. Tohizantsika ny famakinan'ny teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Titosy, epistily nisoratan'i Paoly ho an'i Titosy, toko 1 ka vakitsika amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny 11. Titosy toko 1 andininy 10 ka hatramin'ny 11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo nampely ny fampianaran-diso, fa maro ny maditra, mpiteniteny foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tampenam-bava ireo fa mampivadika fianakaviana maro sady mampianatra izay tsy mety mba hahazoana harena maloto. Hoy ny iray amin'ireny izay mpaminany teo aminy: mpandainga mandrakariva ny kretana, biby masika ka mibetenda. Marina ireo teny vavolombelona ireo, noho izany dia naromafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana, ka tsy hitandrina ny anganonganon'ny jiosy sy ny didin'olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra amin'ny olona madio, fa amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona. Fa samy voaloto na ny saina na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy ireny nefa manda azy amin'ny asany. Olona tsy mahate ho tia sady mpikomy, ary tsy mahavita asa tsara, na dia iray aza izy ireny. Hofaranantsika ny famakinana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily araka ny Mateo toko 7. Filazany tsara zavady. Filazany tsara araka amin'ny Mateo toko 7 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Mateo toko 7 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo am-pitsanganana. Ary indro nisy vehivavy iray izay efa narary nandeha rano nandritra ny 12 taona. Nakao aorinany ka nikasika ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 fa hoy izy anankapo hoe na dia ny akanjony ihany aza no voankazoko dia ho sitranao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia niteny hoe
matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao, dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ohatr'izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka fa ny masonao, ilay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tombo sy mpamonjy anay anao. Misaotra anao izahay no ny amin'izao fotoana sy ora izay nomenao anay izao ka mbola ahafahanay namaky sy neny ny teninao. Ary ankehitriny Tompo, raha hotoriana sy ambara aminay izany teninao izany dia mangataka fanainao masina izahay ho aminay tsirairay avy izay iaino, mba aizanay handray, aizanay hitahiry, aizanay hitadidy ny teninao, satria ny teninao dia teny fiainana, teny velona, ary ny teninao ilay faniliny tongotray sy fanazavana lalanay. Koa ny fanainao masina ny angatahanay Tompo, hanampianay sy hankatoavanay ny teninao ary sitraponao. Ankehitriny izay dia mitonam-bavaka koa ho an'ny mpanomponao izay hitory ny teninao. Aoka anie ianao no hanendriny lelany ka ny sitraponao rery ihany no ambarany aminay, ka mba tena hiainy sy hankatoy izany izahay. Izany Tompo ny vavaka ataonay sy apetraka eo am-pelantananao Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Amen. ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady moantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mpanjaka faharoa toko fahavalambin'ny folo. Ny tantaran'ny fanjakana teo amin'ny Jiosy dia nanomboka tamin'ny Saoly, mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely, dimbiasan'ny Davida dimbiasan'ny Solomon. Ino atao hoe fanjakana tokana. Taorian'ny Solomon dia nivaky roa ny fanjakana satria nanota. Rehefa misy ny fahadisoana, rehefa misy ny faharatsiana dia miteraka fivakisana zany sady sazon'Andriamanitra raha teo. Nisy natao hoe fanjakana varatra natsoina hoe fanjakana Israely, izay Samaria ny renivohiny, izay niandoha tamin'ny andron'ny Jeroboama. Fokona firenena folo ny tambatra tao dia nifandimbindimby fanonganonga mpanjakana tao zareo dia ino atao hoe fanjakana varatra. Ny fanjakana atsimo ndray atao hoe fanjakana Joda, Jerusalema ny renivohiny. Firenena roa ny tambatra tao, Benjamina sy ny Joda, izay taranaka Davida hatraminy nanjaka tao. Nisy mpanjaka tsara tao, nisy ratsy fa taranaka Davida. Nivaky roa zany ny fanjakana. Ity tantara ity dia eo amin'ny taona faha-700 talohan'ny Kristy, efa horava ny fanjakana varatra dia ny fanjakana Israely zany. Ny fanjakana Joda mbola mitohy nandritra ny 200 taona teo. Ka ity tantara ity dia miseho amin'ny fanjakana Joda. Ioseazy izy nanjaka tamin'ny Israely, fa i Joda no manjaka, ny Ezekia manjaka aty amin'ny Joda. Misy mpanjaka roa zany mirazotra, ny ray avaratra, ny ray atsimo. Hitantsika zany amin'ny andininy voalohany. Rehefa nanjaka 3 taona Hosea tany avaratra, mpanjakan'ny Israely io,
dia nanjaka indray Ezekia taty atsimo mpanjaka amin'ny Joda izy. Ka nyresahana eto zany dia tantarany Ezekia na Ezekia zay taty amin'ny fanjaka amin'ny Joda. Ny momba ny mpanjaka io no akatsika hevitra amin'ny hoe fijoroana amin'ny finoana. Ovakitsika ny toko 7:20 ny andininy 5. Andininy 5 vakitsika. Andininy 5 mpanjaka faharoa toko 7:20 andininy 5 vakitsika amin'aran'ny Tompo manao hoe Jehovah Andriamanitry Israely no notokiny ka tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'ny Joda na miteo aoriny na miteo aloha. Izy miavaka mihitsy tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra ozy izy, ka ny mpanjaka talohany ara tsy nitovy taminy, ny taty aoriana tsy azo alahatra aminy. Izay zany nampiavaka an'ity Ezekia ity. Ezekia ity le saika maty, zany hoe efa niten'Andriamanitra ho faty ianao dia rehefa nivavaka izy dia nahazo tombonandro, nahazo prolongation 4 taona moa, nahazo 12 taona fanampiny izy ity Ezekia ity le resahana io. Maninona moa no lazaina fa tsy misy tahaka azy tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra ny mpanjaka rehetra? Satria izy olona manana fahasahina, tena sa izy. Ny fahasahina voalohany zany sa mijoro mitandrina ny didin'Andriamanitra izy. Sa mijoro mitandrina ny didin'Andriamanitra. 20 taona izy nanjaka ozy izy amin'ny andininy 2. Dia amin'ny andininy 3 izy nanao zay mahitsy teo mason'i Jehovah izy tahaka zay rehetra nataon'i Davida rainy. Zay zany tovizina amin'ny Davida. Izay mahitsy mason'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra mandeha aloha, ny didin'Andriamanitra mandeha aloha, fa tsy zay mahafinaritra amin'ny olona, tsy zay mahafinaritra amin'ny teny. Zay zany itovizana amin'ny Davida zay hoy izy. Dia ny fahasahina ao anatin'izay fitandrena amin'ny didin'Andriamanitra izay dia nasiany fampiarana ny andininy 4. Ahoana hozy izy? Izy nandravany fitoerana sy namakivaky ny tsangam-bato sy ny kapa ny Asera, ary nanorotoro ny menarana varahana zay nataon'ny Mosesy fa ny zanak'Israely efa nandorodikitazomanitra tamin'iny hatramin'izany andro zany, ary ny anarany nataony hoe Neostana. Rehefa mitondra fanjakana zany misy zavatra efa talohany ela be teo, nisy fanompoan'ny tsampy nataon'ny mpanjaka teo alohany teo, nisy altarany tsampy maro be teo. Izy zany tsy nanao continuité de service ty dia tohizako, fa nataony inona le izy? Niravany le izy. Zay le fahasahina zay. Ny an'Andriamanitra lovana n'olombelona, marina fa nisy mpanjaka teo aloha nanangana an'io. Ary fahasahina manaraka le menarana varahana. Taiza moa na tsy hoantsika zany menarana varahana zany? Tamin'ny andro niza mozy izy. Tamin'ny andro ny Mosesy rehefa nanotana zanak'Israely nikekeriny menarana. Dia izy Andriamanitra hoe rehefa nibebaka ireo manamboara menarana varahana na menarana manana endrika afo, antony amin'ny hazo zay rehetra mijery an'io dia sitrana. Ile menarana varahana rehefa vita amin'ny tantara dia nitehiriziny Mosesy mba ho souvenir, fahatsiarovana. Izy taty aoriana nisokiriny mpanjaka sasany dia nataony sampy. Tsy Andriamanitra manasitrana indray ny vavahana fa le varahana zay symbole. Izy ny vavahana zareo nandritra ny fotoana lava be. Alem-panahy ianao raha tsy sasa hoe ty mba souvenir tamin'ny Mosesy ka alao aloha tsy potehana. Fa sainga aza manan'Andriamanitra fa izao ihany ho Andriamanitra. Ka rehefa lasa Andriamanitra sampy io tsy maintsy potehana. Ary zay ny fahasahina Ezekia. Na souvenir ngeda be tamin'ny nanafahana tany Egypta ary io souvenir efa nandritra ny 700 taona tany aloha tamin'ny andron'ny Mosesy, tsy maintsy potehana satria efa nivadika zavatra hafa, efa nivadika sampy. Mila fahasahina zany ry abana, satria zavatra sarobidy napetraka Mosesy zany. Kanefa noho izy efa nivadika sampy tsy maintsy nipotehana Ezekia nizy aniza iteny, satria efa nataony zalahy sampy io. Ary zay fahasahina zay ny
mampiavaka azy. Ary zay zany mahatonga azy teneniny amin'ny andininy fahenina vakitsika hoe fa nifikitra tamin'ny Jehova izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy, fa mitandrina mididy zay nandiny Jehova ho an'ny Mosesy. I Mosesy tsy naniraka anao nompo sampy, ka noho izany rehefa na dia avy amin'ny Mosesy ary io zavatra io tsy maintsy potehina satria nanaovan'ny olona fanompony sampy. Andriamanitra aloha, nididin'Andriamanitra aloha izay nandidinan'ny Mosesy, izay no atao hoe sa izy rehefa momba n'Andriamanitra, sa nanapa-kevitra izy rehefa momba mididin'Andriamanitra. Ary izay fasahiana zay no mampiavaka azy. Izay fasahiana izay no tiany Paoly hanana amin'ny Titosy, sokafantsika ny Titosy toko voalohany. Fiangonana andefasina ny Titosy, fiangonana tany Kreta zany any amin'ny tany miteny Grika zany reo olona reo, amin'ny toeran'ny foben'ny filozofia no le Kreta zany Kreta zany dia ny olona ao anatiny atao hoe Kretois zany raha miteny frantsay zany. Dia apetrapetraky Paoly amin'ny Titosy fa mila sasay ianao, fa ny olona ao izy mahaditra sady be resaka be. Ny olona mivavaka ao ny antsasany jiosy, ny antsasany gentilisa, ka reo izy tia rena maloto. Ny jiosy zany fetsifetsy satria izy nanomboka le fivavahana dia manambaka izy amin'ny lafiny fivavahana, dia mampifadifady olona zavatra maro samihafa. Ireto Kretanina reto zany dia hoy izy ny jiosy hoe fady an'izao nareo. Dia ahitsiny Paoly amin'ny andininy 10 ahoana ozy izy Paoly apôstôly, amin'ny andininy 10 vakitsika ahoana ozy izy, madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona fa voaloto ny sainy na ny fieritreretana. Rehefa madio ianao ozy izy dia madio avokoa ny zavatra rehetra. Zany hoe ny tena fahadiovana sy ny fahalotona zany dia aiza no ampianarin'ny Paoly? Ao amin'ny sainao ozy izy ny mieritreritra hoe maloto io na madio io. Rehefa ny sainao maloto foana io, rehefa ny sainao madio na kankana ary hoaninao madio foana io, satria ny sainao no madio, ny sainao mitondra an'io Paoly apôstôly, ka mila fahasahina ianao manitsy an'ireo olona reo. Fa reo olona reo mody masina ivelany, andininy 12 indray zao, manaiky ny mahalalin'Andriamanitra izy nefa mandahaza amin'ny asany, olona vetaveta saina fa tsy manaraka, ary olona tsy izy izay tsy manao asa tsara na inona. Endriky ivelany le fivavahana, fombafomba ivelany ny betsaka, fadifady an'izao sy izao ny betsaka, fa tsy tena mivavaka reo Paoly. Ka mila fahasahina anao Timoty zay mpitandrina, pasterana le fatany zany izy. Manana toetra hafa koa reo, zay ny toetra amin'ny jiosy, manambaka, mody masina ivelany. Fa ny tompo-tanàna koa nefa manana toetra hafa. Andininy 12 indray tsika, andininy 12 sy ny 13 le tompo-tanàna indray, le jiosy manko mpiavy. Andininy 12 hatramin'ny 14 vakitsika. Ony anankiray amin'ireny izay mpandainga mandrakariva ny Kretanina, biby ratsy kamo betenda, mariny zany vavolombelona zany. Ary noho izany dia nahary mafy izy mba hatanjaka amin'ny folony, tsy mitandrina anganingamin'ny jiosy sy ny didiny olona izay mivily miala amin'ny famana. Le Kretanina zany na le Kretois zany manana toetra, ary le oabolana mihitsy izy io. Inona le oabolana ozy izy? Izareo dia mpandainga mandrakariva, biby ratsy kamo betenda, mandainga mandrakariva. Ary io zany mitovy amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny koa io. Zavatra anankiroa hoe titena tsy misaina fa tsy amina, toetra ny olona ankehitriny io. Ary mandainga tsy mety milaza ny marina, toetra koa ankehitriny. Ny malagasy koa nisan'ny olona tena mandainga, manitatra. Mampiavaka amin'ny malagasy zao,
ilazontsika tsara. Ny malagasy tsy mamorona fa manitatra. Tadremozay. Le zavatra iny tena nisy fa tsy ohatran'le filazany azy. Zay daholo io na resaka tanora, na resaka fiarahamonina, na resaka politika, na inona, izy tsy mamorona le malagasy mampiavaka azy. Fa le zavatra mitatra amin'ny tsy tokony lazany azy. Dire tsara fa misy marina tapany foana le teneniny ary iny nentina mitakolona. Ary toetrany malagasy rehefa foko malagasy mamtolo mihitsy valam-bifolo manao an'izany. Fa misy le zavatra fa le filazana azy ary na ny mpanao gazetitsika ary manao an'izany. Samy hafa ny fait sy ny interprétation du fait, hafa be ny interprétation. Fa le zavatra nisy. Ohatr'izay zany toetran'le kretanina retoko ka mila say ianao Paul apôstôly. Ireo zany ty fiainany reo resaka sakafo. Tova mety tamina riviany. Manamboaranao lalana vaovao dia izy ny tonga eo aloha. Mpivarotra sakafo sisy. Be passé ary le ary route circulaire sy ny sisy ny raccourci jereo zay tonga ary. Mala jereo mandana arivo manomboka zoma arivo ka hatramin'ny lahady arivo. Fa eo daholo ny ekipa zany. Zay ny toetrany reto chrétien zay natao hoe vivre à la corinthienne, à la débauche ny dikan'izany. Que reo zany anaran'ny Paul hoe raha tsy sasa ianao amin'ny finoana tsy hatondra fiangonanao ianao Titosy. Mba manaova fahasahiana tahaka ny Ezekia koa na Ezekia na Ezekia zay nandrava ny zavatra teo alohany na de mpanjaka ary namorona an'izany teo alohany. Zay ny zavatra voalohany hoe sa izy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa ny faharoa koa zany manana fahasahiana izy manana tanteraka. Tsy ny didin'Andriamanitra ihany fa manana fahasahiana izy rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra. Say amin'ny ady eto. Sa amin'ny ady. Verenantsika ny mpanjaka faharoa ny andinin'ny fahavalambinifolo teo. Sa miady noho ny amin'ny Andriamanitra. Teo sa mitandrina ny didin'Andriamanitra fa zao sa misedra ady noho ny didin'Andriamanitra. Ny mpanjaka faharoa toko valambinifolo andinin'ny fahafito hatramin'ny fahavalo vakitsika. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary Jehova nomba azy ka dia nambinina tamin'izay nalehany rehetra izy. Ary niodina tamin'ny mpanjakany Asiria izy ka tsy nanompo azy. Ary izy namely ny Filistina hatramin'ny Gaza sy ny faritany ka niravany avokoa hatramin'ny tilikambony mpiambina ka hatramin'ny tanàna manta. Zay zany zavatra nisy rehefa hitany fa miaraka aminy Andriamanitra. Ile mpanjakana Sirana efa manafika ny Israely atsy ankilany, le fanjakana varatra. Israely efa manomboka ho resy. Fa Ezekia mpanjakany Joda nanohitra. Zay le fahasahiana zay. Rehefa hitany miaraka amin'ny Andriamanitra izy. Rehefa Jehova nitokiny, rehefa nanana finoana izy nanohitra izy. Resiny mihitsy ny mpanjakana Asiria tsy nandohetra izy voatosika. Rehefa voatosika ny mpanjakana Asiria natosiny koa ny Filistina satria voatery tampovoana izy. Filistina zany rava amin'ny tilikambo rehetra satria nametrahan'ny Filistina miaramila amin'ny tamin'ny Joda. Ny ravany le riny ny adivany koa reo zany asa izy. Ary zay zany tena fitiavan-tanindrazana marina dia miaraka amin'ny Andriamanitra. Hoe savy ena miaraka amin'ny Andriamanitra raha misy zavatra atrehana, raha misy ady atrehana sy ny sisa. Ka na dia kely hery ary Ezekia zany dia sa izy niatrika an'izay. Nanaraka ny dian'ny Mosesy sy David izy amin'ny resaka fanafiana satria Andriamanitra efa miteny hoe tsy maintsy haringana ny Filistina dia narahany izay. Rehefa natokan'Andriamanitra izy dia sa mandrendraikitra, sa miady satria miandamy amin'ny Andriamanitra. Ary zay sarinady zay tsy voatedy ady aranofo ihany, tsy voatery komba akôroakôro izy tsika fa sarin'izay koa nataon'le vehivavy amin'ny Matio toko fahasivy. Amin'ny Matio toko fahasivy ny vakina teo andinin'ny faharoapolo hatramin'ny faharoamroapolo. Matio toko fahasivy andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoamroapolo vakitsika rehetra. Ary indro nisy vehivavy anankiray efa naraha 12 taona nankeo vony ka nanindry ny somotra avy abondama. Mba hoy izy anakapo
na dia ny lambany azy zany miteo antena dia ho sitrana ary Jesosy niodina ka nahita azy tena na hoe matoky ireo zanako vavy ny finoanao no efa nasitrana anao dia sitrana ilay vehivavy tamin'izany ora izany. Ilay vehivavy efa narary 12 taona ila be zany a le marary io a sy aretina tsotra io fa aretina mandeha raha. Teo amin'ny jiosy zany rehefa mandeha raha satria fadiny jiosy ny raha dia namany maty ianao. Namany maty zany io vehivavy satria voalohany zany tsy mahazo mankao amin'ny tempoly ny mandeha raha na fadimbolana io a na aretina dia maty zany izy ara-pivavahana. Faharoa zany amin'ny jiosy tsy azo kasina ny olona mandeha raha, ny dokotera ihany mahazo mikasika azy, zany hoe simba koa izy ara-piarahamonina satria tsy mahazo mifaneresera amin'ny olona izy satria mandeha raha, maty koa izy ara-piarahamonina. Fahatelo a amin'ny lalànany jiosy a tsy afaka manambady izy, maty koa izy amin'ny lafin'ny fanambadiana. Telo sosona zany le fahafatesana farafahakeliny ao aminy ao zany. Mafy be zany ny manjo azy. Mila fasahina izy anatona an' Jesosy satria amin'ny tokony ho izy tsy mahazo mikasika amin'ny Jesosy izy a, tsy mahazo mifaneresera anatin'ny fiarahamonina eo satria misy mpianatra mandeha, misy olona miaraka amin'ny Jesosy, tsy azo atao zany vao maika hoe mikasika satria mety ho torahan'ny olona vato ianao satria faty zany amin'ny jiosy. Fahaefatra izy vehivavy tsy afaka hikasika lehilahy koa zao amin'izao vehivavy amin'izao manko mazoto mikasika koa fa tsy azo atao zany amin'ny jiosy. Dia izay le fasahina tao anatiny tao le finoana, fasahina anatona an' Jesosy, fasahina andingana n'ireo fady anankefatra ireo, ny ara-pivavahana, ny ara-piarahamonina, ny ara-panambadiana, ny lafin'ny fampikasoana. Fa tsy mora zany a hoe na dia ny lambany ihany ny voatendriko dia sitrana. Izay le fiezahana tao amin'izay. Izay no valian'i Jesosy matoky izy zanako vavy, finoanao no efa nasitrananao, efa nisy dingana fahasahina nataony anatona ny tompo ary zay no nahasitranana azy, zay no namonjena azy ozy hoe matio dia sitrana tamin'izany ora zany izy. Ary zay fasahina zay no ilaina amintsika amin'ny hoe mifijoroana amin'ny finoana. Samy mitandrina mididin'Andriamanitra tahaka ny Ezekia, ka ninina didin'olombelona ny Andriamanitra aloha mandelo, ka na izaniza na mpijoro na mpanjaka na inona tsy maintsy ravana izy Ezekia satria tsy avy amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa sa izy miady, miatrika ady. Rehefa tsy maintsy miady ka miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy dia sa izy. Ary izay no ampasahivina antsika koa ankehitriny hoe tena savy ianao hoe Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olombelona, fa mitena an'izany no mora, fa ny manatanteraka zany tena mila vavaka isika. Na ny vadinao fotsiny miteny hoe raha mbola mandeha am-piangonana anao dia za ody a, dia misy any mitena azy mody aloha fa dia tsy handeha azy zany. Zavatra madinidinika ane no amandria amin'ny devoly atsika. Ndraindray na ala fanadinana dia tsy mahavita nandeha mivavaka ary. Dia rehefa tsy afaka avy eo Andriamanitra omena tsiny nefa ianao raha tsy nandeha namonjy fiangonana akory. Nataonao sakana tamin'ny fianaranao ny famonjena sampana, zay efa fakapana zany. Satria ianao tsy matokan'Andriamanitra hoe raha manompo atao amin'ny sampana dia ampian'Andriamanitra amin'ny fanadinana atao koa karazana endrika tsy fahatokin'Andriamanitra zany. Be dia be rehefa miatrika fanadinana dia ahenany ny fandanana mamonjy fanompoana teo amin'ny fiangonana. Satria ny an'olombelona mandeha loha aminy, toy izay ny an'Andriamanitra. Ary izay le zavatra eto mora ny miteny hafa fiainantsika andavanandro. Ny an'Andriamanitra foana no hajamintsika raha vao misavitra mifanindry. Ny Andriamanitra foana no mijanona. Fa eto ny Ezekia tsy izany. Ary ny fasahina manaraka amin'ny ady mafy ao amin'ny fiainana. Tena mbola miaraka amin'ny Andriamanitra ve ianao tahaka ny Ezekia? Fa Andriamanitra tsy mba mivadika amintsika amin'ny zavatra rehetra. Ka nampianatra tsika hoe mijoro amin'ny finoana, ny anankiray amin'ny fanehoana ny finoana dia ny fahasahina amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fitandremana amin'ny didin'Andriamanitra na amin'ny ady atrehanao. Dia mijoroa
manana fahasahina amin'ny finoana. Manandriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy tompamorona sy mpanavitra anay io. Misaotra anao zahay fa ianao dia mikendry mandrakariva ny ijoroanay amin'ny finoana, ka manambara ny teninao aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao, mba hatakaranay sy hiainanay ny sitraponao. Koa nambaranao taminay Tompo fa ny olona mijoro amin'ny finoana dia miavaka maro amin'ny fahatokinanao Andriamanitra, ka sahy mijoro amin'ny fitandremana ny didinao, ka ny sitraponao ny tanterahina fa tsy ny sitrapon'ny olona. Ary tsy izany ihany fa ny olona mijoro amin'ny finoana dia sahy miady, samy hiatrikady satria mahatoky anao Andriamanitra mpandresy. Tompo, malona ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao, dia miariara ny fahotanay. Koa indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrianao. Izahay dia nanota taminao, fa matetika izahay dia feno fisalasalana amin'ny herin'ny teninao, ka ny sitraponay no ataonay mialoha ny sitraponao Andriamanitra. Ary raha ny sedra olana izahay dia tsy saniatrika satria manay ny herinao Andriamanitra, ka lefa ny fahatokinay, ka tsy sany ijoro amin'ny finoana izahay, dia toa miakely hery, matsiaro reraka amin'ny fiainana. Nefa Tompo, misaotra anao izahay, fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola mamelana hibebaka aminao. Koa indreto izahay manatona anao, mitondra ny anaran'ny zanakao ilay tokana, mamindra fo aminay Tompo, tario ny fonay aizanay mibebaka marina aminao, dia mamelany elokay, ary aza tsarovana intsony ny fahotanay, fa terizo ampelantananao izahay, fa tsy misy marombaka ny eo an-tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.
tompo mitsangana ireny teny soamafaly fa mafany fahotantsika izy. Hoy tompo aminao, lazaika aminareo marina dia marina tokoa zay mandreny teny kamino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohana, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Anaka, ny finoanao no nahavonjy anao, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina samy midiran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona zay voavela amin'ny elony, tsy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Oraitsika nira voalahatra. Andeha iombona amin'ny vavaka fangatahana isika riavana, ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanay masino, ataovy aty anatinay mba hanana fahasahiana hijoro hitandrina ny didinao. Ataovy aty anatinay ny hanana fahasahiana misedra ady na inona karazana ady mandalo amin'ny fiainanay. Fa izany no iray anehoana fa mijoro amin'ny finoananao zahay. Tsy efa nay zany, ka izany no iantanay aminao, hitalaonay aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Dia mba ho mpanompo mahatoky, mijoro amin'ny finoana sy manana fahasahiana tokoa izahay, eo amin'ny fanaranay anao sy ny fijoroanay ho vavolombelona ny amin'ny mampanomponao anay. Dia mino izahay fa hiasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sainay anao, hanatanteraka izany teninao izany eo amin'ny fiainanay. Andriamanitro, mivavaka aminao izahay ankehitriny, ho an'ny mpanomponao izay nanehoanao ny fahasoavanao, dia mitalao izy ireny mba ho ataonao mandrakariva eo amin'ny fiainany izany fahasoavanao izany. Indrindra mitalao izy ireny mba nomezana ho azy fahasalamana tsara azony miatrika ny fiainany. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ankehitriny, ho an'ny mpanomponao, ny vahoakanao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na tongeto izy na tokantrano, ny famindraponao no ataonao aminy, ny fahasoavanao no hitoetra ao aminy, ary ny diakapoka taminao Jesosy Kristy no hanasitranana azy. Mivavaka aminao izay Jesosy Kristy, ho an'ny manamanjosy izay nozoim-pahoriana rehetra, ny fiadanana sy ny fampiononana avy aminao, iantana hitoetra amin'izy ireny. Mivavaka aminao izay ry Jesosy Kristy Tompo, ho an'ny firenenay, ianao no mahafantatra sy mahita ny zavatra rehetra izay mifamaofao, atao mahavery fanantenananay sy mampatahotra anay. Mitalao zahay, aoreno tsara ny finoanay hiatrehanay ireny. Mitalao zahay, vangio ny fon'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny napetraka eto amin'ity firenena misy anay ity, atsiarovany mandrakariva, hiantoraka aminao Andriamanitra
ilay mampijoro amin'ny finoana. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonanao. Ianao no hitarika ny mpitondra fivavahana tsirairay avy mba hanana fahasahiana hijoro sy hitandrina ny didinao. Hanana fahasahiana hisedra ny ady na manao ahoana na manao ahoana izy ireny. Mpanomponao efa novidinao ireo mpitory ny filazantsara sy mpitondra fiangonana ireo. Hitalaona indrindra mba ho tarinao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mivavaka aminao zay ho an'izao fiangonana misy anay izao. Ny fanahy masina ny hitoetra hitarika ny tsirairay avy azona mijoro amin'ny finoana hatrany hatrany. Mivavaka aminao zay tompo ho an'ny tsirairay avy izay manana ny faniriana ao anatin'ny fony ao. Fantatrao zany satria anao no mahafantatra ny ao am-potsy miloaka. Irinay mba ho tanterainao araky ny habeny rafo sy ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andesika ravana hanambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanekempin'olona larana fahaefatra no tonontsika hoentsika manambara izany finoantsika izany eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe: manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy sika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: tomboko sy Andriamanitro. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Anomana ny fanahitsika isika ho amin'ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo ny ravolahatra raika amin'ny fitopolo amin'ny efajato ny andinin'ny fahaefatra hitsangana ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra. Matio toko fahavalambin'ny folo. Ny andin'ny fahafito hatramin'ny fahasivy. Matio toko fahavalambin'ny folo. Ny andin'ny fahafito hatramin'ny fahasivy. Vakitsika aminaran'ny tompo. Lozany zao tontolo zao no ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozany olona mahatonga ny fahatafitohinana. Ko raha mitananao petraka ianareo. Ny teny hoe fahatafitohinana dia avy amin'ny teny grika hoe skandalizo,
na zao teny hoe scandalène na scandale amin'ny teny frantsay. Izy io dia sary amin'ny totom-boalavo. Totom-boalavo le mipika iny zany le izy. Efa maro ihany tsy mahafantatra azy ny ankizy. Misy ohatran'ny resort le izy rehefa tsindrina dia metrahana hanina tsy izay moa. Dia rehefa mandalo eo le voalavo dia mipika le izy dia tavela eo le voalavo. Izay natao hoe sary ny fatafitohinana. Nisy zavatra kely voakitika dia mirodana ny zavatra ngeza be, singam-bolo mandavo ny jositra. Miverimberina ao misoratra masina ny lesika fatafitohinana. Izy zany dia farany zavatra halan'Andriamanitra ny mahatonga fatafitohinana. Fatafitohinana ara-pinoana zany resahana eto, tsy maintsy misy io izy. Fa lozany izay azoana azy. Fatafitohinana zao nahavoan'ny Jodasy. Jesosy tsy maintsy ho maty fa izy zany tafitohana dia nanjary avy aminazy ny nahatonga ny faharatsiana. Fatafitohinana anankiray ohatra ny manjo. Ny tanora nataka an'izay tratry ny fitondram-tena amin'ny fiarahana dia bevoka nataka an'izany tsy manambady fatafitohinana izany. Fa lozan'izay nahatonga azy ozy izy. Tsy marina mihitsy amin'ny soratra masina hoe kapaina tsy hita fery. Fa ianao izay nanafitoana azy amin'ny tena mahazo kokoa amin'Andriamanitra. Ary izay zany ny alan'Andriamanitra amin'ny fatafitohinana. Inona moa no atao amin'ny fatafitohinana? Mba jereo kely eo ambony eo ny andinin'ny fahaenina. Andinin'ny fahaenina eo ambony eo vakitsika. Fa nazovona nafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino reny dia tsara lavitra ho azy raha anantonina vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka alentika n'andranomasina. Zay ara tsaratsara ho Jesosy. Asina karazana laona vato be aminao alatsaka n'andranomasina. Tafarina ianao sa tsy tafarina? Aza mampiditra olona mihitsy amin'ny fatafitohinana. Fantatrao fa olona malemy amin'ny arabola izy mbola raviravinao vola ihany dia mianjery izy. Fantatrao ny fahalemeny ianao mbola mamandrika azy, mahatonga azy lavo mianjera tsy ao am-piangonana. Izay le fatafitohinana zany. Lozany izay olona tonga mahatonga izany. Zany ny tapany voalohany hoe aza manafitoana ny hafa. Tafitoana ara-pinoana ny resahana eto. Fa ianao koa mety tafitoana amin'ny tenanao. Zay le aza manafitoana ny hafa. Ny tenanao koa mety manafitoana anao ozy izy. Amin'ny andinin'ny fahasivy. Ny tananao io. Raha mamitany aza taiza daholo na le ny tananareo nandritra ny herinandro. Taiza daholo na le mitondra mitongotra anareo anareo. Zay no mahatonga azy mety toerana manafitoana manimbanao amin'ny finoana zany izy izy ka aleo atao inona le tongotra na le tanana rehefa manahirana. Sa io izy manapa-kevitra amin'izay manahirana anao ka manary anao tsy ho ao am-piangonana tsy ao amin'Andriamanitra. Fa tsisy dika ianao raha manana tongotra roa nefa very amin'ny afo be. Inona koa narisan'ny io zany anankiroa ireo tena amin'ny tompo mihitsy io tanana io mbo tandremo io tongotra io. Fa inona koa mitandremana ozy izy? Ny maso. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe atao voaly ny vehivavy ao am-piangonana fa masony jalary hoe tena tsy lahitra mihitsy. Dia misy fiangonana maro amin'izao fotoana izao zany na taloha efa nisy foana io asaina manao saron-doha ny vehivavy rehefa ao am-piangonana zany fa manahirana. Raha ny masonao izy manafitoana anao manina ozy izy? Asory ihany koa. Satria io maso io zany mizara roa ny asany, ny ray mitarika manao ny tsara dia ny ray mitarika manao ratsy. Zay foana nataony maso. Raha mamintana inavy ny jerenao na tamin'ny telefonanao fotsiny dia isao firy ny tsara amin'ireo. Dia manahirana zany. Alao aloha tsy milalao zazakely eo am-baravaram-piangonana fa manahirana. Izay le hoe manafitoana ny hafa ohatr'izay le izy manko.
dia izay zany hoe mila mahay manapa-kevitra anao ndraindray satria na io masonao io raha tsy voafehinao. Tsy resantsika ny ara-bola ny fisaina satria ny dikan'izany tiany Jesosy resahana zany dia hoe les 5 organes de sens mety hitondranao amin'ny fatafitoinana daholo. Na ny sofinao na ny masonao na ny oronao manahirina daholo reo mitondra fatafitoinana. Ary izy io kinga daholo le fitaovantsika io. Efa miditra trano ny lehilahy dia matetika ny hoe boatra ny tsy ranomanitra avy amiko zany dia ianao ahoana fatara amin'ity ranomanitra hoe avary ity. Fatafitoinana zany. Kinga reo zavatra nomen'Andriamanitra antsika reo fa ampiasaintsika amin'ny zavatra ratsy. Na ny maso na amin'ny hoditra na ny inona ary izy ireo misy filana. Le filana ireo zany mitarita amin'ny devoly ianao. Ny vava tsy maintsy mihinana fa io tsy mieritreritra hoe nangalariny ity sa no vidiny. Ny hoditra mila safosafo fa io tsy miteny hoe safosafonizy fa rehefa voasafosafo izy dia milamina. Fa io tsy mivaky hoe safosafonizy ianao. Ary zay le fatafitoinana neto. Ka raha amin'ny hoditra ao ny manahirana anao tsy hainao zany mila ireo fitaova rehetra amintsika ireo zany manana filana mila haintsika mifehan'ireo. Manomboka amin'ny tongotra ny orona ny maso ny sofina sy ny sisa mila fifehezana. Zay mahatonga antsika indraindray mampianatra hoe matoa ny mena vava anankiray dia sofina roa dia iza ny miasa kokoa. Ny sofina ny ampiasaina kokoa noho ny vava. Fa le sofina koa manahirana amin'ilay atao mitehena no rehetrarehetra io. Izay fifehezana zay dia tenenin Jesosy hoe manafotona io na ny masonao. Ary io tsy ny rehetrarehetra io mitombo koa itsika koa manampy. Tovanina koa le volomaso dia vao mainka dia tsy haintsona. Le efa eo ara tsy voafeha mbola hampina. Inona daholo moa no azo hampina? Ny oko moa ampina koa fa tsy ampiny eo. Tsy maninona akory zany fa fehezo tsara. So miampy ny fatafitoinana. Azo ampina daholo io rehetrarehetra io. Fa le fatafitoinana tandremo. Izay no mahatonga azy manono hoe tanana, tongotra, azo hitarina hoe maso sy ny sisa. Fa io rehetrarehetra io zany mamandrika antsika daholo. Izy ka tandremo so mitondra anao any amin'ny afo be io. Fa fehezo ireo. Fa aloha tsy manana fa any ianao mahazo vaovao. Toy izay ianao manana nefa vera mitoerina hafa izy. Zay ny ampianaran'ny tompo antsika amin'ny any. Mila koa za amintsika. Prise de décision no tenenina eo. Manapa-kevitra rehefa tsy mety dia tsy mety. Rehefa tsy mety ny fiarana dia tsy mety dia tapahana. Zay ny dikan'izay faiza manapa-kevitra. Io tsy mety amiko intsony miaraka aminao raha zao. Tsy mety amiko momba an'izao dia tapahana satria hanary ahy ianao. Hanary ny fanahiko ianao. Mila tsikanosa zany tsika araka amin'ny toroteny teo manapa-kevitra amin'izay rehetra mety hisabika antsika amin'ny zavatra rehetra. Ny hira fa 700 angatahana ampitendry dia hivavaka ao an'izany fahasahiana manapa-kevitra zany tsika izy amin'ny zavatra maro samihafa. I olona efatra zany niakatra tian'loana zany vavaka malalaka zany nilakelaky ny hira. 700 arivo ny tahotra ao ry olon-losa fo. Efa afaka miakatra vatrany zay anao vavaka. Olona anaky efatra. Ndao ary. Na ankizy na lehibe mety daholo. Sotranao zay ry Andriamanitra renay fa mbola nomenao tompon'andro indray izay ka afaka miombavaka eto izay. Mangataka aminao izahay ny mba hanana fo madio
manaraka anao tokoa. Aokany izahay mba ahay anapaka ihany koa izay zavatra tsy mety fanaonay. Aoka izahay mba tsy fona fotsiny ihany fa tena hibebaka hiala amin'ireo ratsy fanaonay ka tena hiezaka tokoa izahay andeha araka ny sitraponao ho fitoriana amin'ny filazantsaranao eny amin'ny manodidina anay rehetra izahay, satria mitondra ny anarana kristiana izahay ka fantatry ny olona rehetra na eny amin'ny fiarahamonina na any am-piasana na aiza na aiza. Ka aokany izahay mba tena ho fitaratra tokoa izahay ho fitoriana ny filazantsaranao, ka ny olona izay mahita anay dia tena mahita tokoa fa fitaratra ao amin'ny Kristy Jesosy izahay. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy ny anaovanay zavavaka izany. Amen. Jesosy, misaotra anao zahay. Misaotra anao satria tsy avelanao ny sofinay, tsy andre ny sitraponao. Misaotra anao zahay fa afaka mifampitondram-bavaka toy izao dia mangataka eo anatrehanao mba hainao mihitsy ny asany am-ponay tsirairay avy. Enao no andringanareo karazam-pahavalo rehetra manafotoana anay ka atonga anay tsy aresy na atonga anay ho ketraka. Fa mba hainao mihitsy Jesosy nijoro eo anoloanay ka ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Zay rehetra izao dia fitaovana eo am-pelantananao, hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra, dia matoky izahay fa hiara-dia aminay ianao. Hampanjaka ny fahamarinanao amin'izao tany sy votra rehetra izay iainanay. Tsy miafina aminao, miariary aminao. Hitanao izao firenena misy anay izao, fa mihamanjaka andro manalina ny ratsy, kanefa ianao mamerina anay ho amin'ny fahatsaram-ponao. Manefa anay indray mba ho tanteraka eo anatrehanao. Ampianaro zahay mba handrangitra ny tavan-drahalahy ka tonga anay ho fianarana feno eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fianakaviana ary indrindra eo amin'ny firenenay. Jehova, mitalao ny famindram-ponao zahay, miantra, mamonjy, mitahi ary aoka ny famindram-ponao irery ihany no tanteraka amin'izao firenenay izao. Nisy atokantrano, nisy ampianakaviana, nisy ambatan'olona, matoky izahay fa tsy hafoy anaynao na hasaraka anay. Noho ny amin'ny anaranao mavonjy no angatahana izany vavaka izany. Misaotra iray. Amen. Andriamanitra tsara indrindro dia mbola manandratra ny fiderananao zahay. Andriamanitra rainay ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Andriamanitra izay mampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao, mampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao. Ankehitriny dia nitoronao zahay amin'izao andro izao ny anana ny fahasahiana tompo, hiala amin'ny ratsy rehetra izay iainanay. Fantatrao fa eo anivon'ny fiarahamonina izay ratsy izahay. Fantatrao fa manana eritreri-dratsy izahay. Indraindray izahay dia miaina ao anatin'ny fitondran-tena ratsy.
ny mombanay manontolo dia ratsy fa ianao Andriamanitra kosa dia mamindra fo aminay ary miantso anay ankehitriny mba hanapa-kevitra ary tena ho vonina hiala amin'ny ratsy fanaonay, vonina hanapa-kevitra hanapaka Tompo izay rehetra eritreri-dratsy, izay rehetra filan-dratsy, izay rehetra fiarahamonina mety mitondra anay any amin'ny faharatsiana. Fa sitraka ao indrindra izay hiaina ny fahamasinana Andriamanitra, sitraka ao indrindra izay hiaina ny tsara sy ny mahasoa amin'ny fiainanay, ary sitraka ao izay ho vavolombelonao tsara ihany koa izay manambara ny fahatsaranao. Tompo Andriamanitra, tsy efanay izany raha tsy ny herinao, tsy efanay izany raha tsy ny fanahinao, ko izany fanahinao izany no angatahanay ankehitriny Tompo, anananay ny hery, anapahanay hevitra, anapaka ny ratsy rehetra izay tsy tokony isy anay, tsy tokony ambaranay, tsy tokony alehanay, tsy tokony iainanay, fa indrindra tsy tokony ataonay ihany koa. Ho voninahitra ny anaranao dia angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay Tompo sady mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Ary misaotra anao fa mbola afaka vavaka izahay ka mangataka ny fanahinao masina izay toetrao aminay hanadio amin'ny fonay ary ianao ny tahany tokantranonay tsirairay aby ka ianao nanjaka amin'izany Jesosy Kristy anao rery ny voninahitra Andriamanitra. Amen. Misaotra ny tompontsika ary misaotra antsika rehetra na ny vavaka ho an'ny avantsika ho an'ny tenantsika. Nisy avantsika nahazo 5 sy fara 770 no raitsika ny andininy voalohany dia anao ny faloran-jaza isika sady araba azy ireo. Manantena orenantsoa nomena Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny reto-mpanompona Andriamanantena tahirin'ny tsoa mpitandrina sy raha ovary manana iroso amin'izany isika. Fifaliana ao an'ny fiangonana mandray anareo ny amin'ny fanirianareo isaotra n'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana ary indray fampahirizana avy amin'ny fiangonana. Hoe ny soratra masina fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrao ka hatranakibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba hatolotra ho amin'ny Tompo, ka dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika.
misaotra anao zay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany natrehanao ary mankasitraka anao indrindra no ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby vavolombelony zany zay rehetra miaraka amin'ity fianakaviana ka miompifaliana amin'ny fiangonana ankehitriny ianao zay nanampy isan'ny fianakaviana nanampy isan'ny firenena fiangonana no hitaiza miaraka amin'ny reto ray aman-dreny ny zanany azoany manolokolo manabe izany ka hampanjaka ao amin'ny tokantrano izy ireo ny fitiavana ny fanantenana ny finoana ahatsapahany zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izy amin'ny tokantrano izany toan'ny fanahy mazoto izy ireo hitaizany zaza ho amin'ny sakrameta koa amin'ny fotoana mahamety izany dia angatanay tompo hitsinjovanao nay rehetra na mandeha na amin'ny toetra na miditra na mivoaka avaozin'iran'ny fiangonana ny herin'ny fiangonana hitaizahana ny zanaka rehetra izay nomenao azy angatanay zany amin'ny anaran'i Kristy zanakao amen. Ento zao zaza zao katario tsara hitombo tena androso fity Andriamanitra sy ny olona ary ho mananareo amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mamety izany dia miarahaba anareo izay amin'ny anaran'ny Tompo amen. Fifalinana ampy fifalinana antsika na amin'ny renavantsika manolotra ny zanany amin'ny sakrametan'ny batisa vala amin'ny 720 nandeha ny voalohany sy ny faharoa hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifalinana raisantsika reto avantsika reto manolotra ny tenany sady manolotra ny zanany raha teo amin'ny sakramentan'ny batisa. Eno tsika ny teny fanorenana izao sakrameta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenahy ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nadiko anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby mba ho fanekena mandrakizay fa mba ho Andriamanitra sy ny taranako ao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa. Amen. Noho izany teny Tompo zany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina reto zaza reto Andriamanitra raitsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'ireo zaza ireo amin'ny andro mpiainanareo rehetra. Ekenareo va nitetarany fiangonana amin'ireo zaza ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana amin'izao fahasoavana lehibe izao. Anaiky an'i Jesosy Tompo izy ireo ka anda ny asan'ny Satana rehetra. Somary toofona le micro rehefa miteny. Vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka raha mpiditra azy mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny mpianatra azy ireo ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezaka ka hahatonga azy ireo mpanefana samin'ny Tompo. Mangataka anareo ary todika amin'ny fiangonana hanamafy amin'ny pahabe maso izany fanekenareo izany. Ndao ary. Kenai nijoro amin'ny teny na ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay fianarany zanakay amin'ny andro fiainanay rehetra.
ekenay nanantanterahany fiangonana amin'ny zanakay fitazana rehetra araky ny vilazantsara tokony atao aminy maitombony amin'ny fahalalana zao fahasoavana dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy Kristy ho tompo mba ahazovo ny hery andavany ny asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy sa mpianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolelady zahay ekenay ny hampianatra azy ny antony zao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny hitona azy ho mpandray fanasany tompo ny herin'Andriamanitra no ekinanay anatanterahana izany. Amen. Mandre nareo Andriamanitra ary ny heriny tanterahana amin'ny fifaliana amin'ny fahalemena koa andretsika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra raitsy toa tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay Andriamanitra rainay io manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterahinay tao mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vao amin'ny Kristiany izao. Reto zaza izay atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy noho ny asa ny fanainao masina. Ary izany fanainao masina izany ilay mitarika azy isan'andro san'andro ho ao amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anay ihany koa izay ry tombo Andriamanitra io fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny ireto miombonay ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia mba hitahirizana ireto zaza ireto ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farana amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny ary indrindra ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatainay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Rakotomanga aina Milan. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tiany ianao. Zafitrasata vansoa anaisy.
Razafindrasata Valsoa Anaïs. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny haiko mitantsoa ny riko. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotomanga fanambina-tsoa Jordan. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny haiko mitantsoa fahendrena. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny haiko mitantsoa finiavana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ravon'ny arivo dia volana 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗧𝗘. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rabesandratrana Dorlala Uina Doris. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotomanga Tsikmegan. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razafindrasata Andriniaina Enzo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rabesandratana Dorson Noa Uris. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka azo matahotra, efa niantsona anaranao ianao mandeha anaka dia zao tsara ireo zaza ireo fa zanak'Andriamanitra nomeny ny Fanahy Masina. Amen. Ny hira faharoa ambin'ny folo amin'ny dimanjato ny saorantsika ny Tompo.
ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao ray izao marain'izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ampatsahivina ny sampana rehetra fa ny fanolorana ny vina sy tanjona aty amin'ny biraon'ny fiangonana dia ny alahady 10 septambra 2024. Mariana fa efa voasoratra ao amin'ny troateantsika izany. Avy amin'ny sampana Dorcas. Misy ny fampianarana ny hariva manomboka amin'ny rorora sasany iarahana amin'ny pasteur Tahina atao zany eto am-piangonana mahakasika ny fiainana ao aorian'ny tafika masina. Zany dia nasana antsika kristianina rehetra ihany koa. Avy amin'ny sampana sekoly alahady miverina ny ratsana tany ketsa anio amin'ny 3 ora tolakandro. Rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fitahin'ny fiainako mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana noho ny nazahoana tombonandro sy nazahoana galona. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Koritianina voalohany 5:12 ny andinin'ny 10 tapany B. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana sekoly alahady noho ny fahafahako fanadinana. Dia toy izay indray vaovao ray ravana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Fifaliana ho antsika navitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika raha ary sao fanomezatsoa Cédric sy ravelo manantsoa herin'ny aina lovan'ny aina 𝗔𝗟𝗔𝗛 hitsangana zareo raha ao zareo dia miaraban'ny Cédric zany tsika zany. Sora tompo ireto avantsika reto entina mbavaka koa manamasina ny mariaziny rakotarisoa 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗔 sy rakotondramanana mahay marilanto felan'ny aina. Randria mananjara ty antsoa Mijoroa sy rajoary feno ando. Ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Sora tompo. Mampahatsiara antsika ny komitin'ny liturjia fa mihaona amintsika rehefa larobia hariva sy zoma hariva ho an'ireo izay hamaky teny sy vavaka hitarika tahaka an'izany dia mihaona amin'izy ireo. Tahaka izany koa ny komite teknika sary sy feo hazavana efa manana fotoana koa zareo zoma hariva mijery ny hira sy ny tahaka an'izany. Dia ireo komite liturjia ireo zany manao bady zareo ahafantarantsika fa tompona andraikitra zany izy ireo zany mampianatra antsika ny fomba famaky teny, ny fijoro sy ny tahaka an'izany. Dia eo foana zany zareo rehefa larobia hariva sy zoma hariva mandray antsika manao 10 minitra sy ny tahaka an'izany miaraka amin'ireo mpitandrina mizadra raha. Andray fitenenina ny English Community Services avy eo dia andray fitenenina koa ny filohan'ny biraon'ny fiangonana. I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. I'm standing here on behalf of the Christian Community Service, the CCS, and its member, and we are really pleased to invite all of the church community to our monthly event for this August. We will hold a Bible study this afternoon at 2:30 upstairs, and we will have Mr. Salamu 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 as our guest speaker. We will talk about, he will share about biblical principles on friendship. And in connection to this, we are also very delighted to announce that our next Bible study for September will be with Pastor Michael Rakutzav. He will share on one of the most interesting biblical figures
yet not always very known to all of us, which is the prophet Molaka. Fifaliana ho anay ao anatin'ny CCS na ny committee amin'ny liturgia amin'ny teny anglisy no manasa antsika rehetrarehetra mpiara-mivavaka sy ny mpikambana ao anatiny ihany koa amin'ny fianarana ara-baiboly izay ho atao androany tolakandro amin'ny rora sasany atsy amin'ny akany ambony izay resahan'Andriamatora kotojoerin'andrasana salamo makasika ny finamanana na ny amitié mifanaraka amin'ny ara-baiboly. Amin'ny volana septambra kosa dia ny pasteur Mikael Rakotsafy no izara amintsika ray amin'ireo mpaminany ao amin'ny baiboly izay tsy dia fantatritsika loatra dia tsy iza fa Malaki. Fifaliana ho anay ary ny manasa antsika rehetrarehetra tsy ny mpikambana ihany fa izay liana rehetra anatrika izany fotoana izany. Koa dia mario denizao ary ihany fandaharam-potoananao amin'ny septambra ho an'ny androany kosa amin'ny roa sasany atsy amin'ny akany ambony. So to our members, we hope to see you there, and please be reminded that snack and soft drinks are not forbidden. To God be the glory. Thank you. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika menakavy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Araka ny efa hitantsika teo moa zany dia naseho antsika teo natolotra ny ray aman-dreny teo moa ny zanaky pasteur Tahiry dia manana roatra antsika fiangonana noho izany fahasoavana lehibe azon'ny fiangonana izany ny iaraba azy menakavy. Koa dia manasa anareo hiakatra ety amin'ny altara pasteur menakavy. Dia araka izany amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny baron'ny fiangonana, ny diakona sy ny loholona, ny sampana sy fikambanana velona rehetra eto am-piangonana ary amin'ny anarantsika menakavy no hitondranay ny fiarabananareo nahazo 5 sy fara dia ilay Andriamanitra Andriananahary Jesosy Kristy Tompony no anampy anareo amin'ny fitaizana an'izany zaza izany. Dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka anareo menakavy ny amin'izany. Mangataka antsika fiangonana hitsangana. Misaotra anao izay Tompo ny amin'izy mivady reto izay nomenao 5 sy fara. Ianao ny tompon'ny fahavelomana nanome izy aminy. Koa angatanay ny reny sy ny zaza omeno fahasalamana hatraminy ary tahio koa ny mpanomponao ny amin'ny asa ataony fanompoana eto amin'ny fiangonana. Entinay mbavaka koa izy ireo amin'ny toerana izay efa nanindrenao azy, na ny olona andray azy ireo, na ny fiarahamonina ambany fahasoavanao. Andresy mandrakariva izy ireo amin'ny zavatra rehetra ary sa mijoro amin'ny finoana araka ny voalaza teo. Ka ny fahasoanao momba azy mianakavy kely naiza lehan'izy ireo. Amen. Petraka isika. Ny fiarabana moa efa vita teo ny firaritsoa eo ihany koa fa amin'ny mamalagasy atsika dia mitondra ny roapatsa ny fiangonana amin'ny alalan'ny valoby dia kely dia kely izy ireny tompoko fa dia ny foman'olotra no manampy izany ao anatin'ny fitiavana dia mbola mamerina ny fangatana ny Jesosy hiaraka mpitombo ny zaza aminareo mianakavy kely. Dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina ombambady, ny filomboninahitra, ny baron'ny fiangonana ary ny sampana andray tanana azy mianakavy. Manasa antsika Tompo.
fatatsika vatapitra ny atsoatsy ny vakansy rakizy fa dia mazotoa mianatra be daholo indray be daholo le kitapo sy boky bobaka be zay le fandehany zay iroso amin'ny rakitra isika ero ny tokopira midekôrina koa andamina ny amin'izany. misy ny asa sy fampirizana iarahana amin'ny sapana fifoazana rehefa aveo ho an'izay mangetahita ny amin'izany.
antsika ny hira raika sy fitonjato ny andin'ny voalohany sy ny faharoa ao alohan'ny tsodrano ny andin'ny fahatelo ao rian'ny tsodrano. Zay tononao manareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe hitainareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Goaza matahotra ary ilay malala indrindra, fiadanana neo anao, mahireza eny mahireza. Amen. Afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika marina fa mbola misy ny asa sy fampahirezana ho tanterahiny sampana fifoazana.